Ny fahombiazana dia natao ho an'ny olona tsirairay avy isam-batan'olona izay manana mpitaridalana ara-panahy aloha voalohany indrindra. Ao anatin'izany hoe fahombiazana izany dia mila mamaritra tanjona lavitrezaka sy matipaika aloha ianao voalohany indrindra hitondranao ny fiainanao. Inona ny tanjonao eo amin'ny fiainana? Makaiza ny dianao ao anatin'izany fanatanterahana ny tanjom-piainanao izany dia manao ahoana ny vintanao mifanaraka amin'izany zavatra kasainao atao izany mila fikarakarana ve sa efa mety manao ahoana ny torolalana ara-panahy ny couverture spirituelle izay entinao miainga hiarovanao ny businessinao, hiarovanao ny projet-nao ary hiarovanao ny fiainanao amin'ny attaque spirituelle na ny famosaviana sy ny ankasoparana izay ataon'ireo ratsy fanahy izay mety ho mpifaninana arak'asa aminao, mety ho mpifaninana aminao amin'ny projet-nao, mety ho olona manodidina anao ary mety ho olona akaiky anao ihany koa izay manana fialonana ao anatiny. Hatraiza ny tokony lalakom-bana ao anatin'izany. Ity misy vahaolana izay arosoko anao raha vonona ianao, dia misy ny fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba gasy tranainy indrindra izay ataoko. Izaho Cohen Andreas Falmiarantsoa, mpitsabo sy mpamahy ireo olam-piainanao rehetra amin'ny fomba ara-panahy voalohany indrindra, ary ho anareo rehetra izay alavitra dia afaka manao izany à distance ny tenako eny fa na dia any ampitan-dranomasina lavitra any aza no misy anao izany ao anatin'izay. Ny zavatra atao ao anatin'izany hoe fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba gasy tranainy indrindra izany dia zavatra tsotra ary zavatra tsy dia sarotra fa miankina aminao izay hanatanteraka sy hikarakara vatana, hikarakara fahasalamana, hikarakara ny fiainana ankapobeny mihitsy eto amiko izany ao anatin'izay. Jereo fa tsara, mila fikarakarana ny vintana. Raha ohatra ka mahatsapa ianao fa n'inona ataonao dia sahala amin'ny very maina fotsiny ihany ny ezaka izay nataonao. Tsy voapetraka tsara ve ny tanjona ao anatin'izay? Sa ny lalana no tsy mazava? Sa ny fomba fitantananao ny vola izay miditra aminao no misy tsy fihetezana? Sa ny vintanao no misy mila fanamboarana ao anatin'izay? Toy izay ihany koa ho anareo rehetra izay mila an'izany hoe fanambinana ara-pitiavana sy ara-tokantrano izany dia mila fikarakarana ihany koa izany ny vintana mazava ho azy voalohany indrindra. Mila fikarakarana fanampiny ao anatin'izay ihany koa ankoatra ny vintana dia mila fikarakarana ihany koa ny mahakasika an'izany fiainam-pitiavana izany. Misy ny fomba tsotra ara-panahy ahafahana manatanteraka an'izany, ahafahanao ambinina ara-pitiavana, ahafahanao ambinina ara-tokantrano, ary ihany koa ahafahanao hirindra amin'ny fiainam-pitiavana izay kasainao ho tanterahana sy hiainana izany ao anatin'izay. Aza misalasala, misy ny fitsaboana ara-panahy fomba gasy tranainy indrindra ity mitsabo sy mamahy ireo olam-piainanao rehetra, na ny vintana izany izay ny vintanao izay mila fanarenana, ny vintanao izay mila fanamboarana, ny vintanao izay ahina ho nisy namosavy, ianao izay tsy mahatsangam-bola io, ianao izay tsy mahangom-bola io ary tsy mahatsangan-javatra io. Misy antony lehibe ara-panahy ao ambadika izany ka ahafahanao mahatsangan-javatra, ahafahanao mahangom-bola, ahafahanao miala ao anatin'ny karazana blocage spirituel maro isan-karazana, blocage énergétique maro isan-karazany, dia misy ny lalana ara-panahy izay nomen'ilay Andriamanitra mpahary ahy ity, ary zaraiko aminao raha vonona ianao ao anatin'izay. Raha ho avy mivantana ianao dia sur rendez-vous ny fandraisako olona 5 000 ariary kely fotsiny
ny droit de rendez-vous zany rehefa maka rendez-vous ianao alefanao mialoha zany ho mariky ny fahatongavanao raha anao à distance kosa ianao no ny alaviran-tany no ny tsy fisian'ny fotoana zay vezivezena dia afaka mifampiresaka isika efa misy numéro whatsapp telegrame ireo misy ihany koa ny numéro de téléphone Yas sy Airtel ireo afaka iantsonareo anazy zany ao anatin'izay afaka mifampiresaka atao amin'ny Facebook ihany koa sika eto amin'ny pejiko Cohen Andreas Falmiarantsoa officiel na ihany koa amin'ireo compteko maro samihafa zay misy ny sariko misy ny photo de couverture mitovy avokoa ary misy ny videoko rehetra zany ao anatiny makasitraka atsika rehetra eto dia entiko hatrany isika amin'ny fampahafantarana ao anatin'izay hoe ny Cohen Andreas Falmiarantsoa dia miasa mahaleo tena tsy miara-miasa amin'izaniza fa miasa mahaleo tena tsara amin'ny fanatanterahana zany asa fitsaboana ara-panahy fomba gasy sy hitrana indrindra zay fanasoavana ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra eto ambany masoandro izany mpisorona ny tenako mpisorona ilay avo indrindra Cohen mpisorona izany ary mpitsabo ara-panahy amin'ny fomba gasy hitrana indrindra mpitaridalana ara-panahy ihany koa amin'ny lafiny ara-piainana andavanandro zany ao anatin'izay raha mila mifanapiko ianareo dia aza misalasala mandra-piona mandra-piresaka indray tompoko lahy sy tompoko vavy